Aterandray ny araba doklasy tokovavy ary falitafaraka aminao zay mititakarivan'ny talata ity manasanao anaraka ny fampalalambavao hatramin'ny farany mbola mitanany sainy be sy ny maro misehatra ny fitanterana nabakabaka ny fitokonana tanterahan'ny mpiasa eo anivon'izany kompania mpitaterana izany ny fifandrohitana eo amin'ireo mpiasa sy ny mpitantana izany orinasa izany nazahonako n'izany ka dia hoentina amintsika ny fanapahan-kevitra izay niraisin'ny solombavam-bahoaka atahorinan'ireny fanambarana nataon'ny fitsarana avy-malalam-pandrenana ireny ihany koa dia ho tanterana amintsika ny andinindininy sehatra sosialy sy ny toe-karena tsy adino mitondra azy amintsika ny lafim-baovao manasongadina ny politika aloha no hoentsika hanokafana ny fampahalalam-baovao atahoarina ny namohan'ny fitsarana avy-malalam-pandrenana ny didy fanalana ny filoham-pirenena amin'ny toerany dia mivonona amin'ny tetika hafandray ny solombavam-bahoaka ny fitsarana avy-malalam-pandrenana indray araka izany no kendren'izy ireo ary miantso ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ireto parlemantera ireto raha nanao fanambarana ny tolakandro teo. Laza fa hitoro filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ireo solombavam-bahoaka androany tolakandro raha namory mpanao gazety teny amin'ny lapan'ny anteny mera-pirenena teny Tsimbazaza. Raha noho ny tsy fahafalian'izy ireo ireto mpikambana ao amin'ny anteny mera-pirenena ireto taorian'ny didim-pitsarana navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Dia raisinay solombavam-bahoaka ny fahefana nomeny lalam-panorenana anay hiampanga ny filohan'ny HCC noho ny fisian'ny fahadisoana teo am-panatanterahana ny asany izay araky ny andininy fahatelo amin'ny telopolo amby zato ny lalam-panorenana mba tsy hisiany tsy maty manota eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Tafiditra ao anatin'izany indrindra no nahatonga anay hanangana ny vomiera hanao fanadihadina na commission d'enquête parlementaire mikasika ilay vola 20 miliara izay mbola tsy mazava hatramin'izao ny manome baiko namoahana azy sy ny nampiasana ny vola. Mazava ihany koa fa tsy mitombona fa fanosora-potaka anay solombavam-bahoaka ihany ny miampangana anay ho nanao hosoka tamin'ny latsabato na nandika ny paikady procédure tokony ho narahina raha vao nambara ny HCC fa azo raisina na recevable ny fiampangana nataonay. Eo anatrehan'izany ihany koa dia nitsikera mitandro filaminana ireto solombavam-bahoaka mamaritra ny voamera politika izay voafaritra nandinika ny didim-pitsarana navoaka ny HCC ireto. Fanaparakery fanapara-pahefana nataony mpitandro ny filaminana tato ato raha tsy ilaza nanomboka tamin'ny zavatra niseho teny Amontana nahakasika ny solombavam-bahoaka namanay Ramatoa Lanto Rakotomanga ny omaly koa tamin'ny fitokonana zay nataon'ny mpiasanay roa fitakiny izy ireo moa zany ny fanatsarana ny fitantanana ny Madagasikara dia nisy koa zany ny fampiasan-kery zay nataon'ny fanjakana ary henonay koa fantatry moa na tanteraka izy na tsy tanteraka fa hoe ao amin'ny service de domaine koa dia hisy koa zany zavatra zany ka mahakasika an'izay dia tiana ihany koa zany ny manisy resaka ary ny dénoncer zay fihetsiky ny mpitandro ny filaminana izay satria izy ireo dia ny andraikiny dia miaro ny vahoaka sy ny fananany ary ny androm-panjakana fa tsy ferim-pamoretana ho an'izay mpitondra eo amin'ny toerana. Isany koa ny antso nataon'izy ireo amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena sy ny mpamatsy vola manoloana ny zava-nitranga eto Madagasikara. Mampitandrina ny mpamatsy vola izy ireo izay iveriny fa miaro ny HCC amin'ny hevitra diso. Manoloana ny fametrahana fifanarahana eo amin'ny filoha sy ny anteny mera-pirenena dia nanamafy ireto solombavam-bahoaka ireto fa tsy mbola miroso amin'izany fifanarahana izany izy ireo.